Sakana ho an'ny fampandrosoana ny fitiavan-tena raha ny hevitry ny avy eo amin'ny fikambanana Tamihy na ny tanora miantsehatra izay raha teo moa no nahatonga ity fikambanana ity hanao asa fanasoavana toy izay nitanterahiny androany teny amin'ny fokontany Nanisana. Vahoaka sahirana miisa 200 izay ahitana zokiolona maro avy amin'ny fokontany Nanisana no nitoloran'ny fikambanana Tamiha na tanora miantsehatra izay voatsirambin'ny tanany androany na ahitana vary, menaka ary paty. Raha ny voalazan'ny filoha nasionalin'ny fikambanana dia sakana amin'ny fampandrosoana ny fitiavan-tena ka tokony miasa sy mandray andraikitra ny tsirairay mba hizara tsy misy takalony. Araky ny tapaka tamin'ny feonambe farany dia napetraka mihitsy taonan'ny asa ny taona 2024 sady eo koa ny ady amin'ny fitiavan-tena izay anisan'ny sakana ho an'ny fampandrosoana na amin'ny lafininina zany na amin'ny lafininina satria aseho anay zany na amin'ny alalan'ny sosialy amin'ny fanatanjahantena fa azo atao miady amin'izany fitiavan-tena zany ny fandraisana andraikitra tsy endrasana takalony satria ny tarigetran'ny Tamiha dia mitovy amin'ny tarigetra mendriky no alay tahaka ireo tanora tamin'ny 20 marsa 1770 raha nitolona ho an'ny firenena izy ireo dia tsy ny tombotsoany manokana fa ny tombotsoan'ny firenena no nanosika azy ka mendriky no alay tahaka dia araky ny hitanareo moa efa melipatrana manerana nosy ny Tamiha ary miasa tsy misy takalony ary tsy manery ny olona akory hiditra mpikambana fa zay matsiaro tena ho tompona andraikitra manoloana ny zava-misy ao anatin'ny fiarahamonina sy zavatra lalovan'ny firenena zao dia aseho anay zany na mandalo fotoatsaratra aza ny firenena dia misy ny malagasy mbola afaka amin'ny fanometana eo amin'ny sotoavina zany dia aseho anay amin'ny alalan'ny asa ohatran'izao. Efa misandrahaka manerana nosy moa ity fikambanana Tamiha izay nijoro tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny aprily 2024 ity. Mitondra trany anjara birikiny mba hampandrosoana ny firenena amin'ireo asa samihafa izay antsoroany araka izany ity fikambanana ity.